Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa mifanena amin'ity reny mpianakaviana tanora tsara tarehy iray ity ny mpifanolobody rindrina manodidina azy dia mahita ity reny miramirana mandrakariva feno hery ary tia mifandray amin'ny hafatrany. Indray andro anefa taty aoriana toa niova ny endriny, nanjombona, kivikivy, tsy dia be teny intsony. Ary toa zara aza raha mahita ireo olona mifanena aminy. Toa lasa antitra vetivety izany ny fijery azy. Tsy karotrao fa tena manana adi-tsaina tokoa izy. Tsy nampoziny mantsy fa ity andefo mandra izay tena tiany tokoa dia nanana olo-tiana hafa tany ivelany tany. Tsy nampoziny fa hay ity vadiny etokisany dia nahavita nandratra sy nampangiry firy-mafy ny fony. Diso fanantenana tanteraka ity reny mahantra ka ilay tsiky mamy nisy olo ranomaso mangidy ho azy. Ilay fony ity nisy olo ady sompanantenana sy fankahalana. Ilay vehivavy feno hery nanjary reraka sy kivikivy. Eny, matetika tokoa rehefa misy zavatra midona tena mandratra ny fotsika dia kivy isika, mitanondrika, manjombona ary kotsan-dranomaso. Zao anefa ny tsarovy, ireo hirifiry sy ratranao taloha no ampiorina anao mafy kokoa. Iny ranomasonao ny jotso iny no ahatonga anao mahery fohatrany ary anana ambo eo amin'ny fiainana. Ny nandratran'ny hafa ny fonao no ahatonga anao lasa endry kokoa. Noho izany rehetra izany dia misaora ireo lasa izay nandratranao, fa izany no ahafahanao manomana ho avy tsaratsara kokoa. Tsaroa fa tsy misy vongan-dranomaso latsaka sy taraina izay mivoaka avy ao am-pon'ny olona ka tsy ho hita sy tsy ho ren'ilay raintsika izay any an-danitra. Izao ny teny fikasany ho antsika manao hoe: ho fohanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafatondro maso ny olony eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa niteny. Isaia 5:5. Fiainanety mazana toko tsy laozany zava-manjo, impirino kivy mila moifo adino lay tompo tsy to. Ny olantsarotra mianjady aminao, tsy hoe tsy fitiavany anao, navelan'iseo reo ho fianaranao, alnefena toetra vaovao. Mbola isy maraina vaovao, andimbiny aliny tatao. Mbola isy maraina vaovao, voatendriny ho anjaranao. Rija malala vatosoa. Ekeko toko fa mafy aminao, izao
miatsizao efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avela miatsaminao mandalo ianino tsy omandrakizay aza tao mankarary fo la efanandresy zao tontolo izao Jesosy no iady hoanao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny hoanjaranao AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny hoanjaranao voatendriny hoanjaranao voatendriny hoanjaranao zay lay onjany fanantenana fantaro ny marina fantaro ny marina fandalinana soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika no ny tombonandro ny tombontsoa mihitsy itsika isika izay tsy mendrika an'izany mihitsy ary izay no atao hoe fahasoavana dia andeha ho araroantsika ny tombonandro sy ny tombontsoa men'Andriamanitra antsika afatsika manao izay tsara indrindra tokony ho ataontsika nisan'izany ny fiomanana ary izay ny goavana indrindra ny fiomanana isan'andro amin'ilay fiavian' Jesosy tsy ho eliny mirao ny lanitra nandretsika mihevitra fa tarazoko izany mihemotra ihany ilay fotoana tsy zany ny zava-dehibe fiainana mandrakizay ngeny miandrentsika fiainana mandrakizay ny miandrentsika ny anomana nao amin'izany no antony mahatonga an'Andriamanitra manome fotoam-pamindrapo ianao izay milaza fa mihemotra ihany izy zany tena vonina tokoa ve ianao raha ho avy amin'izao ora sy miditra izao izy ka dia matokian'Andriamanitra ary araoto ny fotoam-pahasoavana mba hahafahanao miomana isan'andro amin'izany ny fanasan'ny lanitra ho anao izay no loha hevitra ho jerentsika amin'ity anio ity fa milohan'izany dia hiaraka hivavaka isika raha inay izay ny an-danitra misaotra anao izahay no ny izao tombontsoa menao anay izao afaka mianatra tsara ny torohevitra homenao anay ao anatin'ny soratra masina afaka mahazo hery sy fananarana avy amin'izany mba hahafahanay miomana amin'izay tiana ho ataonay eo amin'ny fiainanay angatahanay ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen. zavatra mahafinaritra mandrakarivo zany hoe manatrika fanasana zany matoa misy ny fanasana dia misy lanonanao zany misy fety ao mahafinaritra ny miona sy miara-misakafo fotoana iraisany rehetra ny sakafo ary fotoana manandanja be zany misy antony manokana matoa atao zany ny fanapa-kevitra lehibe rehetra no raisina teto amin'izao tontolo izao no ny akamarony dia no raisina teo anoloan'ny sakafo avokoa anisan'izany ny fanapa-kevitra no raisiny Eva teo anoloan'ilay voankazo voarara dia hitantsika ny vokany amin'izao fotoana izao no ny fanapa-kevitra no raisiny
Anisan'ny nalaza koa zany fanasany Herôda izany, ary am'izao fotoana izao dia malaza ny antsoina hoe dîner d'affaires rehefa iresaka fitadiavam-bola goavana ifanarahana dia mifanasa ny olona 2 na 3 na 4 ny amihoatran'izany aza zay tafiditra ao anatin'ilay fifanarahana. Manamora ny resaka ny fisian'ny sakafo na dia tsy dia afaka misakafo be loatra aza raha tsy efa mipetrapetraka tsara ny zavatra ny fanarahana. Mino aho fa mba efa nanatrika fampakaram-bady avokoa sika rehetra. Alefa aloha ny taratasy fanasana dia miomana ny rehetra amin'ny fitafiana. Alefa mihitsy aza hoe zao ny thème, zao ny loha hevitra ambany fidian'ilay olona anankiroa izay hivady, ny loko izay ny fidiny dia atao mifanaraka amin'izany koa ny lokon'ny olona rehetra izay asaina. Homanina ny fanomezana ary rehefa tonga ny fotoana dia mifaly sy mikorana ny fianakaviana. Ry havana, asa raha fantatrao fa misy karazana faire-part manokana, taratasy fanasana manokana ho amin'ny fampakaram-bady. Alefa amin'ny adresinao tonga avy any an-danitra amin'ny tiany ho ity. Fantatrao ve ny fisiany izany? Izay no anton'izao fandarana izao, ampafantarana anao fa mahazo fanasana ianao. Fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry no iantsony boky ny apokalipsiany izany. Eo amin'ny fotoana ionantsika voalohany amin'Andriamanitra ray dia hanao fanasana lehibe ho fanomboana ny mandrakizay io Andriamanitra namorona sy namonjy antsika io. Asa raha fantatrao fa misy karazam-panasana 2 voatantara ao amin'ny soratra masina. Rehefa tsy mandray anjara amin'ilay anankiray ianao dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny anankiray. Tsy misy safidy fahatelo, tsy afaka mijanona eo an-tenatena. Rehefa tsy mandray anjara amin'ilay anankiray ianao dia tsy maintsy mandray anjara amin'ilay anankiray. Le iray voalohany no resantsika aloha. Ao amin'ny Apokalipsy 7:4-7. Apokalipsy 7:4-7. Dia nareo feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe, tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe: Aleloia! Fa ny Tompo Andriamantsika dia nitsoto no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka nome voninahitra azy. Fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy-rongony fotsy madinika sady madio no makatsakatsaka izy, ka izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ary hoy koa izy tamiko, soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Apokalipsy 7:7. Zao koa voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20 ka hatramin'ny 10. Apokalipsy 2:20 sy 10. Tonga ny anankiray tamin'ny anjely 7 izay nanana ny lovia 7 dia ireo nitondra ny loza 7 farany ka nanao tamiko hoe: avy ety dia asehoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneho ahy ny tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Amin'ny Luka 4:15-20 dia ahitantsika ny fanoharana anankiray nataon'i Jesosy. Luka 4:15-20. Nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Jesosy eto no mitantara. Ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay efa nasaina hoe: andefa efa avoavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Haitsika moa ny hoe fialana? Ratsorina dia izao mamorona lainga mba tsy handehanana ao amin'ilay fanasany. Izay le atao hoe fialana. Dia hoy ny voalohany tamin'izy ireo, toizantsika ny vaky teny, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izaha azy. Mety marina lizy sangy fony lainga. Masiny ianao ekeo ny fandavako izy. Dia hoy indray ny anankiray hoe: efa nividy 10 aho ka andia mantatra azy. Masiny ianao ekeo ny fandavako. Dia hoy indray ny anankiray koa hoe:
efa napakabady aho koa am'izany tsy afaka makany dia azontsika tohizana lavabe ny karazana fialantsiny fanaony olona mbola hitanisa vitsivitsitsika rehefa aveo miresaka ny amin'ny fanjakan'andriamanitra jesosy eto hoariny amin'ny fizarana taratasym-panasana ny fiantsona olona hiditra amin'izany fanjakana izany na ilay fanasan'ny lanitra fanasana lehibe anasana olona marobe efa nalefa ny fiantsona ry havana ny olona rehetra dia nandefasana fiantsona avokoa ireo izay nandatsahan Jesosy na rany dia andefasany fiantsona avokoa ny ampiavaka ny rehetra amin'izay fotoan'izay dia izao misy ireo andahany izany manao fielana misy ireo hanaiky an'izany ampahatsorapo samy nanao fielana nefa izy rehetra hoy ny voalazany fanoharana nataon'i Jesosy eto efa nividy tany aho hoe nividy eo mifoloka izazy aho hoe napakabady aho hoe sy ny sisa nefa rendrehetrareny dia saika tsy misy mitombona avokoa fialana avokoa manasanao Andriamanitra hiditra amin'ny fanjakany ahoana hoy ny voalaza ao Mateo 7:17 mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra zany no fiomanana hidirana amin'ilay fanjakan'ny lanitra ny fibebahana efa ny anarantsika teto ny amin'ny atao hoe fibebahana fanapahan-kevitra hiala amin'ny fiainana ratsy taloha ary hiditra hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy izay ilay atao hoe fibebahana zao mivolaza amin'ny Jaona 7:17 raha misy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ny ateraky ny rano na fanaovana batisa ny fanekenao atao batisa dia midika mazava tsara fa ekenao ny drafitra napetrak'Andriamanitra ho fanehonao ampahabe maso fa handao ny fiainana ratsy taloha ianao ary tapa-kevitra hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra rehefa izany dia omeny ianao fanahany masina mba hanomeanao hery ahafahanao mandeha amin'ny fanapa-kevitra efa noraisinao tsy vita ndray andro anefa izay mety tsy vita eritaona tsy vita mety mandritry ny androm-piainana mihitsy ny zava-dehibe dia izao tapa-kevitra ianao fa handao ny fiainana taloha ary hanomboka fiainana vaovao tsy hoe lasa anjely akory ny fiainanao rehefa mivoaka avy ao anaty rano tsy izany ny tiany ambara fa tahaka ny zaza voateraka indray dia mitombo tsy kelikely ihany koa amin'ny fananana ireo toetra ilain'Andriamanitra hita eo aminao ianao ary ny fanan'Andriamanitra ny manao izany ho anao saingy tsy miditra amin'ny safidinao izy fa mila trano ny fanapahan-kevitra ao izy hanaiky na tsia hanaraka ny didin'Andriamanitra feo mianjomara mahajanga Sento si tumba, la ti miaraka ali
betsaka nefa ny fialan-tsiny fanaon'ny olona manoloana ny atsom-pamonjena handova ny fiainana mandrakizay zay mino sy atao batisa no vonjena dia eo resy lahatra ihany fa menamenatra sadaikatra maro ny zavatra mibahana ao an-tsainao ndreto misy santionany vitsivitsy izay fahita matetika ary hitadiavantsika vaolana miaraka ilay izy tsy ataolana izany fa tanysaina ilay izy dia tadiavina ny vaolana ao ireo matahotra sao tsy hatanteraka hatramin'ny farany ny voady izay ho ataony amin'Andriamanitra zao ny fampairezana omenanao avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joda 4:20 Joda 4:20 ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny vonany amin'ny firavoravona tsy navelany andeha irery ianao eo amin'ny fanapa-kevitra no raisinao fa izy no hiaro anao mba tsy ho tafitohana ary ametraka anao tsy hanantsiny eo anoloan'ny vonany amin'ny firavoravona zavatra azo atao tsara ary ataony ho anao no hanasany anao mba handraisanao fanapa-kevitra ka aza matahotra ny tsy hahatanteraka hatramin'ny farany ahoana ny voalaza amin'ny Filipiana 4:17 Filipiana 4:17 fa Andriamanitra ny miasa ao anatinao na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony Andriamanitra ny miasa ao anatinao rehefa ekinao hiasa izy na le fikasananao ny tsara zany hoe tsy ianao no natonga anao hanana an'izany fa izy fa rehefa misafidy ianao dia lasa zava-misy eo aminao le fikasana izy ny asa tao anatinao hatrany amin'ny fikasana dia tahaka an'izay koa mifanaovana hatanteraka ny sitrapony fa tsy miteny izy hoe mandehana rery ianao takiko aminao zay rehetra ny ekenao tsia fa miaraka aminao izy ary hiara-mandresy aminy ianao rehefa tapa-kevitra anisan'ny fialan-tsiny ataon'ny olona koa ny hoe tsy afaka handao ny fiangonako aho tsy afaka handao ny fiangonako aho ry havana Jesosy no arahanao fa tsy ny fiangonana Jesosy no anaovanao voady fa tsy ny fiangonana ny fiangonana dia manampy anao mba hahatoky amin'ny fanarahana an' Jesosy fa rehefa manala anao amin'ny fahamarinana izay narahan' Jesosy izy dia tsy ny fiangonana ny zava-dehibe fa Jesosy zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy 4:12 Apokalipsy 4:12 miela aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona nareo ho taminy raha hitanao fa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny fampianarana izay ampianarana dia izay tondra famonjena ho anao arahana mazava izany tsy aholakolaka ny resaka zao ny voalaza amin'ny Jaona 2:12 sy ny 13 Jaona 2:12 sy ny 13 maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra ka hitovy amin'ireo ve zany ianao nafantatrao aza fa tsy mety tsy marina dia aloha miara-maty ato tsy mandeha amin'ny demokrasia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra inona moa ny demokrasia angatahana amina mpanota ho famonjena azy tsy misy zany tsy mitombony zany tsy mety zany ny olona ho vonjena dia vonjena amin'ny fomba rehetra tonga azy ho voavonjy ary Andriamanitra irery ihany manao zany ka izay sitrapony no tsy maintsy arahana satria izy malala ny mahasoantsika tsy misy anara-piangonana na fiangonaniza na fiangonaniza azonao hialokalofana eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra mandeha tsirairay eo tsy afaka miteny ianao hoe aka izao ny lazainy dada zao ny lazainy neny zao ny lazainy mopera zao ny lazainy pastera izy reny ko aza dia mbola andalo fitsarana tsirairay ka evero ny anao ny zavatra anankiray manakana ny olona tsy hiditra amin'ny fanapa-kevitra koa hanaraka hanaiky ny fanasana taon'Andriamanitra aminy dia ny fatahorana ho ny sovery asa raha tsy asa sabotsy tsony satria rehefa tena hanaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy hijanona ny asabotsy handeha ny ampiangonana safidy goavana ho atao zany be dehibe no efa nanao an'izany satria tsapa ny fahamarinan'izay voalaza ao Matio 4:9-5 ka hatramin'ny 7-10
sy ny voalaza ao Matio 5:5 sy ny 5:30. Ahoana ny voalaza ao Matio 5:7 ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Zay dia mbola tsy nanenina satria Andriamanitra tsy mahay mandainga no nyteny an'izany. Ka tsao hidiranao amin'le fanasan'ny lanitra amin'ny alalan'ny fanarahanao ny fahamarinana. Fa ilay Andriamanitra izay mikarakaranao ary natonga anao nandray fanapa-kevitra hanaraka ny sitrapony, dia izy no anampy anao amin'izay rehetra ilainao rehefa avy eo. Izay rehetra nanandrana mbola tsy diso fanantenana. Ny sakana fahatelo fahita matetika mahatonga ny olona tsy mety han'olo tena ho eo amin'ny ranon'ny batisa hanaraka ny fahamarinana izay naharesy lahatra azy, dia izao matahotra ireo esoeso ataon'ny olona manodidina azy izy. Inona moa ny atahoranao an'izany? Ireo olona ireo nge mampalahelo e. Ireo aza mbola mila famonjena maika dia maika, fa ianao aloha mila melo lalana. Ahoana hoy ny voalazan'i Jesosy eo Marka 5:4-30 sy ny manaraka sy ny Jaona 5:5-7 sy ny 7. Na iza no menatra sy ny teniko eo amin'ity taranaka sady mijangajanga ny manota ity, dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjelany masina. Raha izao ianao ny menatra amin'izao fotoana izao, ianao ny menatra an'Andriamanitra, menatra anaraka ny marina no ny mason'olona, no ny esoeso ataon'ny olona izay tsy mitombona velively, dia ho menatra anao koa Jesosy amin'ny fotoana hiaviany amboninahitra eny amin'irao ny lanitra. Manaova safidy mazava, aza matahotra eso avy amin'ny olona mpanota. Mila famonjena tahaka anao koa ireo, aza atao mandaitra aminao ny eso alefany. Ao koa ny matahotra n'le faninjena ataon'ny fianakaviana ny havany. Voalazan'i Jesosy eo Matio 10:12 sy ny manaraka, Matio 10:12 sy ny manaraka, tahaka an'izany koa Luka 4:20, 9:20 sy ny 7:20. Zao ny lazain'i Jesosy: aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra. Tonga ho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vonato vavy amin'ny rafozany vavy. Ny ankonan'ny olona ihany ny fahavalony, zay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary zay tia ny zanalahy na ny zanavavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Inona ny tiana ambara amin'izany? Eny, mety miseho tokoa ny tsy fitovi-kevitra. Vokatry ny fanekenao hanaraka ny fahamarinana dia lasa mety ho fahavalony dada, mety ho fahavalony neny, mety ho tsy hoaviny mihitsy aza, mety olo-kafa indray aza no andray anao. Kanefa ny fanandramana ny seho hatramin'izao, ireo izay rehetra nanapa-kevitra hanaraka ampahendrena ny fahamarinana izay naresy lahatra azy, dia Andriamanitra mihitsy no nandamina ny fifandraisany amin'ny havany rehefa avy eo. Ka aza misalasala fa resaka famonjenanao mandrakizay nge no resahany. Azonao atao no mivavaka tsara ho an'ireo havanao, ny vadinao izay mbola misalasala ireo, mba halala ny fahamarinana ary hanaraka an'izany. Mety mitaky fotoana izany, fa raha manana faharetana ianao dia tsy maintsy mandresy ny fahamarinana. Fa zao ka tsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ianao izy ny amin'izany lafin'izany. Aza matahotra manao dingana mandroso, fa fiainana mandrakizay nge miandry anao e. Ao indray ny matahotra ny pastora sy ny sakaizany. Zao voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:7. Azonao jerena koa ny 5:7. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Marobe ny olona izay manana fahendrena, satria mivavaka amin'Andriamanitra izy fa tsy mivavaka aman'olona. Izay fahamarinana reny ny toroteny rehetra, reny ny fahagagana rehetra hitany, naiza niza no mitory an'izany, dia hamarininy tsara amin'izay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra aloha izany. Manao fikarohana mihitsy izy rehefa hitany izay marina dia izay marina no rahany, satria Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny tompon'ny aina, izy no hitsara, izy no manome ny fiainana mandrakizay. Aleo manaiky azy, izy afaka manamboatra ny zavatra rehetra, ny olana rehetra izay eritreretinao fa mety ho avy dia hainy vahana izany. Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Misy indray mieritreritra hoe mpanota be aho,
tsy tonga hitady izay milaza azy efa ho marina sy efa salama tsara Jesosy fa nompanota ibebaka. Tsy misy fahotana everina ho ngeza loatra ka tsy azon'Andriamanitra avela. Azo ny avela avy hatrany zany, tahaka ny tsy misy mihitsy alevina ny amin'ny ranomasina lalina indrindra hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ahoana ny lazainy eo amin'ny Isaia 1:17. Isaia 1:17 aviary ifandahatra isika ho Jehova. Andao iresaka. Ilay Jehova tompony hery sy ny fahefana rehetra afaka mamorona olona vaovao indray, afaka mandevona anao anatin'ny 2 minitra monja dia vonina ny iresaka aminao. Zay ny dikany hoe andao ifandahatra. Andao iresaka. Fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia azo ny fotsiana tahaka ny ora-panala. Azo ny arinany amin'ny ranomasina lalina indrindra ny fahotanao rehetra hoy ny voalaza ao Mika 7:17. Tsy olana zany resaka fahotana zany. Rehefa manaiky ny ovonjeny ianao, rehefa vonina ny ala amin'izany ianao, izy no anafaka anao amin'izany. Marobe ireo mpanota iringiriny izay tonga mpitoron'ny filazantsara fata-daza maneran-tany. Be deaibe amin'izy ireny no niova fo vokatry ny fianonan'ny radio adventista maneran-tany. Anisan'izany ety Madagasikara. Raha manaraka ny fijoroana ny vavolombelona mandeha eto amin'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ety ianao, dia marobe ny olona mpanota no vonjena. Ary tonga sangany mihitsy amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Fitahiana safinonika, fiadanam-po tsy mbola azo ny hatramin'izay no azon'ireny olona ireny. Ary omen'Andriamanitra anao koa. Tsy sakana mihitsy ny mampanotanao na firy-taonina ny otanao tsy hany ny olana, fa ny fanekenao fa nanota ianao ary tapa-kevitra hiala amin'izany. Eo ambanin'ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra nge no anymehery anao hialy. Aza matahotra ny amin'izany, tsy olana izany. Tarika Anita Aspianina. Radio feon'ny fanantenana. Hinonano avalina, zany antso pamonjena, famonjena tsy vidina, zay nomeny tompo anao. Tuluni ana hiana no andrasani haisaniza
izy manatona azy anna izy amela helokao zay vitanao hianao no andrasany mifonao no ilainy izy tehonina hianao no andrasany mifonao no ilainy te amonjy anao izy manatona azy anna izy amela helokao zay vitanao hianao no andrasany mifonao no ilainy izy tehonina hianao no andrasany izy tehonina mifonao no ilainy izy tehonina te amonjy anao izy izy tehonina ao indray ireo tsy mahafoy ny paraky ny sigara ny rendrarendra samy hafa ao anao jesosy eo amin'ny Luka 4:7-13 Luka 4:7-13 tahaka an'izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Mila afoy ireny zavatra ireny zay manakana anao tsy hiditra n'le fanasana lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao. Misy indray ireo mety etra mizoky ny zandry sy ny sisa dada neny ny pastora mba ho famonjena azy. Zao ny voalaza ao amin'ny Ezekiela 4:20 sy ny 4:20 na dia ao aza no asy Daniela Joba raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy havonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy reo fa ny tenany ihany no vovonjy noho ny fahamarinany. Ianao koa dia ny tenanao ihany no vovonjy noho ny fahamarinanao, noho ny fanekenao an Jesosy ho fahamarinanao. Fa tsy afaka mamonjy ny hafa ianao ary ny hafa koa tsy afaka mamonjy ianao. Ho anao izay mangataka-andro indray satria hoe mbola tanora, mbola be diabe ny programa, impiro tanora sy ny sisa. Dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Oabolana 7:21. Oabolana 7:21. Aza mirereny amin'ny ho ampitso ianao fa na dia ny avoky ny anio aza tsy fantatrao. Ny antitra hoany hazo amorotevana, ny tanora vato mandondona tsy fantatra zay ho lasa aloha. Aza mieritreritra ianao hoe tanora dia mbola manam-potoana, tsy tompony rapitso ianao na ny afaka adiny ray na ny ray minitra aza tsy fantatrao ka aza mangatakandro. Zao no antso alefa n'Andriamanitra ho anao amin'ny Korotiana 4:4-5. Korotiana 4:4-5. Tamin'ny taona fankasitrahana no enokanao, tamin'ny andro famonjena no namijeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Anio raha iain'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 4:7-7 sy ny 9. Ka avelao ny fialantsiny rehetra, ny fangatanandro fa zava-doza no tsy maintsy aterak'izany. Raha tsy tafiditra any amin'ny lanitra ianao, tsy mahazo ny fiainana mandrakizay. Misy fanoharana fanasana hafa koa mitovitovy amin'ny nataon'i Kristy eo amin'ny Mateo 2:20 manomboka eo amin'ny 9:1. Mateo 2:20 manomboka eo amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 7:12. Dia izao voalaza amin'ny 9:1 mikasika an'izany fanasana izany ihany. Rehefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana ireo olona nasaina izany, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, resakaiza, ahoana no hidirana eto?
nefa ianao tsy mitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia sina izy, izany hoe tsy nahateny izy. Inona ny tiana ambara amin'izany? Izay te hiditra amin'ilay fanasana dia tsy maintsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Avoaka ny fanasana izay tsy manana, roahana ialao, ary Andriamanitra mpanjaka mihitsy no androaka azy. Inona re zany akanjo zany? Zao mivoalaza amin'ny Galatiana 4:7. Galatiana 4:7. Na iza ianareo no efa natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy any Kristy. Lay fitafian'i Kristy madio mankatsakatsaka. Rehefa tsy hiteny aminao zay, dia voaroaka iala ao anatin'ny fanasana ianao. Tsy afaka metehitra ny fahamarinanao ianao. Lay fitafiana dia maneho toetra, maneho ny fahadiova-toetra na ny faratsy toetra. Ny fitafian'i Kristy madio ihany, izay ihany no ahafahanao mijanona ao anatin'izany fanasana izany. Io dia raisina amin'ny batisa. Raha tsy mbola vita batisa ianao dia miazagaza miditra amin'ny kilasy izay ahafahanao miditra amin'izany batisa izany. Dia mbola misy andro omeny tompo anao ary aroto izany fanasany lanitra manokana anao izany. Fa mandalo ny fiainana ary averina ihany, na ny minitra manaraka aza tsy tompon'izany ianao. Na antitra ianao na tanora. Ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry dia efa voavoatra. Mitafy rongony fotsy madinika izay miditra ao. Hoy ny voalaza ny Apokalipsy 7:9-7. Ny Apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7. Dia milaza mazava tsara fa ry olona izay miditra amin'izany fanasana zany dia olona izay resy lahatra, fa hitandrina ny didin'Andriamanitra ary mitana ny filazanan'i Jesosy. Voalaza amin'ny Apokalipsy 14:12. Apokalipsy 14:12. Ahoana ny voalaza ao? Indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Raha mieritreritra ianao fa ny finoana fotsiny dia ampy, dia ho very amin'izany ianao. Na mieritreritra koa ianao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra fotsiny mba ho tonga ny an-danitra, ho very ianao. Fa tsy misaraka ireo. Ireo no miantoka ny faharetan'ny olona anankiray izay hiditra amin'ilay fanasany lanitra. Raha tsy ho avy anefa ianao dia misy fanasana anankiray efa nresahantsika teny aloha, fa tsy maintsy handraisanao anjara. Ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Ahoana ny voalaza ao? Apokalipsy 7:7 sy ny manaraka. Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo fovoan'ny abakabaka hoe, avika miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra. Zany hoe inona ny tiany ambara? Do toizantsika ny vaky teny. Mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpifearivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly, mba amin'izay mitaingina azy ary ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo na kely na lehibe. Zay ny voalaza eo amin'ny 7:7 amin'ny Apokalipsy 7:7. Dia zao indray ny toyany eo amin'ny 7:7. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba miaramila ny tafangona, mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Iza ilay mitaingina amin'ny soavaly sy ny miaramilany? Jesosy. Dia zao ny voalaza eo amin'ny 9:20. Ary nisamborona ilay bibidia mba mimpaminany sandoka, dia ilay nanao fahamantarana teo anatrehany izay nentina namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoko eo anoloan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fariafo mirehitra solofary izy roa. Dia toizantsika ihany ny vakteny eo amin'ny 9:20. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony. Ary ny ahazo ny devoly mba manahoana ilay tena fototry ny olana rehetra eo amin'ny Apokalipsy 20:20. Apokalipsy 20:20. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy ny solofara, izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro manalina mandrakizay ireo. Io ilay fanasana faharoa, izay tsy maintsy hidirana izay tsy nanaiky ilay fanasana voalohany nataon'Andriamanitra. Antsointsika hoe fanasan'ny vorona izy ity satria ny vorona no hinana
inana ny nofo ny olona rehetra izay tsy nanaiky ny fanasan'Andriamanitra. Fanasana anankiroa izany ny tonga aminao amin'izao minitra sy ny sekondra izao. Fanasany fampakarambadiny zanak'ondry sy ny fanasany vorona. Hanaiky atao batisa ve ianao mba hitondra famonjena ho anao? Satria izay mino sy atao batisa no vonjena. Raha tsy izany dia ho very mandrakizay anie. Hanaraka ny sabata marina ve ianao izay famantarana amin'Andriamanitra sy ny olony, ilay tomboka asen'Andriamanitra velona. Sa hanaraka n'izay mbola nahazatranao ihany na dia fantatrao azany marina. Ny fiainana mandrakizay sa fahaverezana mandrakizay iandany amin'i Kristy ve sa hanolotra azy? Hiditra amin'ny fanasan'ny lanitra ve ianao sa aleonao ny fanasan'ny vorona? Mazava amin'ny voalazo amin'ny Galatiana 5:7. Galatiana 5:7. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafy no jinjaina. Ka fidio izay tianao, tsy tompony rapitso ianao, raiso ny fanapa-kevitra. Zonao ny safidy izay tianao atao, fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy vokatry ny safidy nataonao. Anjaranao ny manapa-kevitra, mahaiza mandray fanapa-kevitra tsara. Amen. Tarika hanitry Kristy. Miantsanao atrinela Jesosy, maniry mafy amonjana henonao foana, fa tsy nahoana. Dia ny fandavana sy atakandro hatrany no nataonao mbola tsy androany, findray androany. Efa impiry Moizy no niangavy anao an'olo tena saingy indrisy, tsy nekena. Ny sarobidy indrindra no natolony ho famonjena hatramin'ny ainy, dia nomeny ka mbola hinonindrare no azony atao, vao anaiky ho vonjeny anao. Tsy misy intsony ane ny mihoatra noho izao, nefa toa tsy mahatatra anao. Mahonena anye ny safidinao, saingy tsy terena ve dia manao toy izao. Anio ianao no mandre
famarubetoko reunikiasafawe atiwatsivawiebebaka tivitsikuireu nyandriwefalebe vawanukwananjamalitra benampiandri hainudimandri niafarani vovontany ilay feony fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana isaorana ny raintsika ny an-danitra noho ny tombon'andro meny izay mbola azahoantsika mandalina ny teniny hiaraka aminao eto mandritra ny andro vitsivitsy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy ho fantarintsika amin'izao fianarana izao ny amin'ny famitahana ataon'ny satana amin'ny andro farany izay mifototra amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy aingany ampitombo fahalalana antsika izao fiara-mianatra izao andelosika ivavaka ty ampanomboana rainay izay any an-danitro misaotra no ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalanay anoho ny fianarana azy izay amin'izao fotoana izao ko angatahanay ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fananao masina mba hatakaranay ny tianao ambara aza vela hanova ny teninao izay fa hanaiky ny ovany kosa amin'ny anaran'i Jesosy amen manasanao iara-nonina ny andinin'ny fototra izay ataontsika tsenjery amin'izao fianarana izao dia ny Korinthianina faharoa toko faha 12 andininy 7 sy 15 Korinthianina faharoa toko faha 12 andininy 7 sy 15 ary tsy mahagaga izany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araka ny asany ihany miara-mahita sy mandray isika fa izao tontolo izao ankehitriny dia sehatra ifangaroan'ny zava-mahagaga avy amin'ny hery ambonin'ny olombelona sy ny herin'ny maizina reny fahagagana reny dia mameno ny boky sary mihetsika tantara foronina mozika sy ny sisa ary hita ao amin'izy ireny ny fiantsoana velo ny vahiny avy amin'ny tontolo tsy hita maso ny afatra avy amin'ny maty sy ny maro hafa anisan'ireo orinasa famokarana sary mihetsika malaza eran-tany izay mivoy betsaka ny amin'ireny fahagagana ara-pivavahany ireny i Hollywood any Amerika raha tarafina amin'ny baiboly anefa ny foto-kevitra ao amin'ireo vokatra vokarin'ity orinasa ity dia hita fa maro amin'izy ireny ny lainga sady sy mifanaraka amin'ny soratra masina mbola ny lainga ny menarana tamin'ny Eva ihany no averin'izy ireny dia ny hoe tsy ho faty tsy akory ianareo ankoatry Hollywood dia mivoy an'izany lainga izany koa ny boky marobe mpamaky sy ny kilalao amin'ny solosaina izay ankafiziny maro tsy mahagaga izany satria ataon'ny satana izay hialantsika amin'Andriamanitra ka mampiasa teti-dratsy sy lainga izy anatanterahana an'izany na dia ny siansa aza anie dia ampidirany fitaka ny ray amin'ireo fitaka lehibe indrindra dia ny amin'ireo olona izay efa teo ambavahoana ny fahafatesana nefa velona indray izany hoe mbola sy tena maty ilay olona ary tafafo rehefa avy eo tena zava-misy izany avy amin'izany angamba no nahatonga ilay ho ampitenenantsika hoe ny anongotsingona ny maty tsy andevenam-belona misy amin'ireny olona ireny rehefa velona indray dia mitantara zavatra maro momba ny lanitra vokatra izany dia maro ny olona no mino fa reny fahitana ireny dia manamarina fa tsy mety maty ny fanahy ary velona mandrakizay ry mpiara-mianatra namako mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 12:20 tapany voalohany Ezekela 12:20 tapany voalohany ny fanahy izay manota no faty ny farana sady ny fiarantsika mianatra androany fa asaina ianao mbola naraka ny toyny
mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.